foravoravo no ianako amitsika vahoaka ny fianaratsosy ny mandidina hitondra fanetanana kely aho a ny fotoanatsika misabotsy 22 octobre ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso fa araky ny fanapanatenako tamin'ny sabotsy teo dia mba tena iresaka manokana tsika mba hanao délivrance an'ireo délivrance makasika ny hoe blocage arabola blocage resaka trosa moa zany fantrana satria nitsikaritro tao anatin'izay tapabolana za teto fianaratsoa zay hoe telo herinandro latsaka kely zay teto fianaratsoa dia tena be loatra ireo olona hoe ny akamaroan'ny olona délivrena dia tena manana olana resaka fantrana blocage trosa fantrana daholy dia zay no natonga nanapa-kevitra mihitsy hoe sabotsy ho avy izao 22 octobre amin'ny 7 ora maraina dia mba tena hoe iresaka momba n'izay tena fanafana amin'ny trosa fantrana izay mihitsy tsika ary zany natonga nanafatra manokana mpanompon'Andriamanitra ray avy any Antananarivo pasteur Tovinarivo Tremarivony mba kelina pasteur Tovinarivo Tremarivony moa zay tena atao hoe manana famezam-pahasoavana manokana momba na resaka délivrance amin'ny resaka arabola trosa fantrana ary mpanompon'Andriamanitra anisan'ny tena ampiasain'ny tompo dia mba nanafatra azy mihitsy tsika mba hoe ampita ny afatry ny tompo anao ny délivrance eto fianaratsoa eto amin'ity sabotsy 22 octobre ity zay tena no iveriko fa tahaka an'ireo olona maro Antananarivo izay nandray fanafana tamin'ny alalan'izany mpanompon'Andriamanitra zany dia maro amintsika eto fianaratsoa no andray fanafahana ka dia efa tsindriko sady izy sabotsy ho avy izao tena amin'ny 7 ora maraina tsy diso tsy tary io lera io tsy mihoatra io na ray minitra ary fa manaja fotoantsika amin'ny fionantsika amin'Andriamanitra raha mety dia tonga avy ameloha fa vao mipaika any amin'ny sivy dia manomboka fotoana dia ho hitantsika ny zavatra ataon'ny tompo fa za mampanantena anao ry havana fa ao ambadiky mitsotra sy ny délivrance ny sabotsy ho avy izao io tsy azony dévolotazonina ao anaty barrière ao anatina blocage zany ianao tsy maintsy hopitehantsika ny mandavony devoly izay nanapotika sy nandrava ny fiainanao hatramin'izay zay ngamba no zavatra azo ampitaina dia ny toerana moa zany dia eto Antarandolo ambadiky ny station Shell zany hoe ambadiky le fakana lasanty station na essence Shell io dia ambadiky an'io no misy an'ilay trano be any vahaony oloko ao nao natanterantsika ity fotoana ity dia mirary soa ho tain'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetratsika aminakavy sabotsy ho avy izao 22 octobre amin'ny 7 ora maraina ho tain'Andriamanitra veloma toko